GBet Elma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivava. Tokony ahay makalesona amin'ny tantara na ny mpitondra na ny vahoaka manoloana izao fantrana lalina iainan'ny firenena malagasy izao. Ny tantara izay toa inoana adinoina raha tsy ilaza zava-tsy ny 10 aogositra 1970 izay feno 13 taona androany. Tsy hita mazava ny tena fampiarana ny politika ankapobeny ny fanjakana eo amin'ny fiainam-bahoaka ka antony mampikorosofana ny firenena amin'izao fotoana hoy ireo mpanao politika. Lasa resaka an-taratasy ihany ny asa ataon'ny mpitondra fa tsy misy fiantraikany ho an'ny vahoaka akory. Nangataka ny filoha teo aloha irotsaka ho fidinam-be ny tanàna eto Antananarivo renivohitra ny vondron'ny firaisan-kina izay nanamafy fandray anjara mavitrika amin'ny fifidianana kominaly ho avy. Fanovana no ilaina ary tsy misy azo antenaina intsony amin'ny fitondrana ankehitriny hoy izy ireo. Lehilahy roa mpanao charbon ao amin'ny alan'Andembo Mangily Toliary no hita faty ary efa tsy misy lohany intsony. Vokatr'izay miororo ny mponina ao an-toerana izay tsy manana fidiram-bola hafa ankoatra ny fanaovana charbon. Any ivelany miezaka ny manamarina ny fandreseny tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tao Venezuela hatrany Nicolas Maduro amin'izao fotoana. Nateo aza ny fampitsoana natao teo anivon'ny fitsarana tampony ny tenany ary nanao fanambarana hatrany ity farany rehefa avy tao amin'ny fitsarana. Ny andinindinireo avy hatrany ary. Maratra ny araba topilasy tompavy amin'ity aliny asabotsy fa folo ny volana aogositra taona 2020 ity tonga sy findray tony fotoana ny fampalalama avao amin'izao ala izao topilasy tompavy kasiko ampanjano anaka zany hatramin'ny farany. Tokony ayakalesina amin'ny tantara misy na ny mpitondra fanjakana na ny vahoaka malagasy malona ny fantrana lalina manjony firenena malagasy amin'izao fotoana izao. Ny tantara izay tokony tsy ho adinoiny indrindra fa raha tsy laza afa-tsy ny daty amin'ity androany ity fa folo ny volana aogositra Tsaivina tamin'ny taona 2017 izay feno 13 taona tamin'ity androany ity. Dia rahantsika dia matonda atsoratra. Feno 13 taona androany ny 10 aogositra 2017 fotoana nitrangan'ilay diabe ho an'ny fahafahana nataon'ny vahoaka malagasy, ny takiana ny demokrasia sy ny fialan'ny amiraly Ratsiraka. Niainga teo Analakely, nizotra hoe ny avoloha, saingy sahabo 4 kilometatra tsy ahatongavana teny, dia nisy angidim-by ny sidina sy nitoraka grenaty tamin'ny vahoaka ankoatra ny tanora no manina itifitra teny aloha. Raha mandrika no nisy satria ny tanimbary tokony hahafahana nandositra voalevina avanja. Ampolony maro no naratra sy namoiny ainy. Daty manan-tantara zany ho antsika eto Madagasikara satria tsingerin-taona tamin'ny taona 2017. Tsy misy anefa na dia iray aza ny hetsika natao fahatserovana io daty ny 10 aogositra io. Eny fa na dia ireo mpanao politika sasany lohandohan'ny mpitarotolona tamin'izany fotoana aza izay mbola velona somatsara ny akamaroan'izy ireo ankehitriny. Efa maro izay raha nandrika teto amin'ny firenena izay. Efa maro ny fitakiana ny seho nataon'ny vahoaka anavotana ny tanindrazana. Tsy mila ampatsahivina intsony ireo fotoana tena nisongatana ny siny izay raha mandrika izay. Saingy atr'izay ka hatramin'izao Madagasikara mihemitra no hita, vahoaka sahirana ary nini no badona no mitranga. Antony roa mazava tsara no mahatonga izany amin'ny ankapobeny raha ny zava-misy ankehitriny, avy amin'ny mpitondra sy avy amin'ny vahoaka, ary samy tokony ayakalesona anitsiana ny ho avy na ny mpitondra na ny vahoaka. Voalohany, ny mpitondra ny tokony ayakalesona satria raha izao fomba fitantanana sy fitondrana ny firenena tsy mahomby izao no mitoy ho avy ny fipoahana ara-tsosialy ka sanatria iverina indray ny raha mandrika eto Madagasikara. Tokony ayakalesona ny mpitondra ka tsy hanao ambanin'ny zavatra ny sosialin'ny mponina, anatsara ny fitantaran-daharam-panjakana ary indrindra anajalalana. Vao maly nefa nivoaka ny efitrano fivoriana ny solombavambahoaka mpanohitra teny amin'ny lapan'ny Tsembazaza no ny amboletra sy ny tsy fanaran-dalàna nataon'ny mpitondra. Ain-dehiben'ny firenena nefa no niresahana tao ka nanaovana antsoavo ny amin'ny tokony ananganana ireo mpikambana vaovao eo anivon'ny gouvernemanta aloha
vao amin'ny roso tamin'ny famelabelarana ny politique de mise en œuvre n'ilay PGE ny Premier ministre. Io mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta io izay mbola tsy voatendry iray volana aty aoriana. Ny eo anivon'ny RMDM zandroany nanao sangisangy zary tena ny sy nanolotra sosikevitra fa i Romy Vos Sandrenarso no tokony atao ministry ny arenakibony tany raha toka tsy mahita olona mpikambana mandrafitra io gouvernemanta io ny mpitondra fanjakana. Faharoa, tokony ahakalesona ihany koa ny vahoaka malagasy ka tsy ho vahoaka madinika intsony araka ny fomba fitenin'ny malaza tatoato fa mba ho vahoaka mandinika. Tsy tokony ho vahoaka tambazany mpitondra amin'ny tolotra sy ny fanomezana etseroa tahaka ny tetikasa tsimbona izay zarana vola ireo fianakaviana sahirana. Vola 2 hetsary isa-tokantrano no zaraina ary vola manodidina ny 520 miliyara ariary no zaraina manerana ny nosy ao anatiny io tetikasa io. Ahazo io vola io ireo tokantrano sahirana fa iza moa no tsy sahirana amin'izao fotoana? Iza no omena ary iza no tsy omena araka izany? Raha misy ihany io vola io tsy nisehatra ny fampianarana velo no tokony ho toanana ka farafaratsiny maimaimpona araka ny voalaza tokoa ny any anivony ireo sekolim-panjakana. Na farafaratsiny ihany koa mitombo ny andamin'ny tekely raisy ny mpampianatra. Tokony ho tonga saina ny vahoaka malagasy ary tokony ahay mitsinjo lavitra. Antony ny tsy fampiana isaky ny tokantrano amin'izao fotoana dia vokatry ny tsy fahaiza mitantany ny mpitondra, vokatry ny tsy fananana politika mazava ka ampitomboana ny fari-piainan'ny mponina. Tokony ho tonga saina ka ahay jery lavitra ihany koa satria irosoan'ny mpitondra ny fizarana vonjy tavanandro tahaka izao kanefa ny delestazy tsy afaka, ny lalana tsy vita, ny vidim-piainana miakatra isanandro, ny fitaovan'ny mpianatra ary miakatra avokoa hatrany amin'ny droit sy ny inscription eny amin'ny EPP sy ny CEG izay voalaza fa maimaimpona. Tsy ny fanampiana ireo mponina sahirana akory no olana, ilain'ny mponina zany ary impiry moa ireo sahirana no andray zany 2 hetsary ary maimaimpona zany. Tsy nisy atsemboana latsaka ankoatra ny filaharana nandritra ny fisoratana anarana ahafahana misitraka ny tolotra. Manala fahasaranana zany saingy mandra-pahoviana. Vahaolana maritra no ilaina toy ny famoronana asa. Raha mahomby mantsy ity tolotolotra isaky ny mihetsika ataon'ny mpitondra ity, tsy efa nandroso ve i Madagasikara? Efa maro izay karazana tosika, karazana tsinjo nandalo teto amintsika izay tamin'ity fitondrana volomboasary ity. Niova ve ny fiainan'ny malagasy? Tsy ireo mpanana sy ireo mahitahita ve no tena misitraka izany fa ireo tena mahanitra iantefan'ny fanampiana mesona avokoa. Raha tena ireo sahirana ihany koa no iantefany, maninona no olona miisa 7 senina etsy amin'ny mponina 30 tapitrisa no isitraka ny tetikasa kanefa mahanitra sy sahirana avokoa ny 900 na ny 900 ny malagasy amin'izao fotoana. Izay no ilazana fa tokony mahay makalisona na ny mpitondra na ny vahoaka. Anjarantsika tsirairay avy no misaintsaina tsy mieritreritra hoe manaona marina hoaiza marina ty firenena malagasy ty an'izao taona rifahatelo izao fa makasika ny fahafolo ny volana aogostra ihany feno 3 taona amin'ity androany ity ny esbahoaka ny taky ny vahoaka malagasy ny fialan'ny filodideratsiraka tamin'ny fahafolo ny volana aogostra taona 1,790 vahoaka marina moa ny ainy teo ihany koa ny naratra etsbahoaka izay nitondra tamin'ny repoblika fahatelo izany etsbahoaka tamin'ny taona 1,7 izany. Eo ihany koa ny diabe ny fahafahana fa hatramin'izao fotoana izao dia mbola ao anatin'ny fahantrana lalina sy mamirifiry ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Raha ny nambaran'ny général Ramakavelo Désiré misotro ronono. Tantaram-pirenena tsy aza-dinoana ny 10 aogositra taona 1,790 izay feno 30 taona amin'ity androany ity. Etsbahoaka izay nitondra ho any amin'ny repoblika fahatelo ity hetsiky ny 1,7 ity izay nipoirany diabe ny fahafahana. Hetsika izay noheverina hamaranana ny fitakina nanomboka teny amin'ny kianja ny koma 70 hektara. Ny fanovana ny lalam-panorenana, ny fialan'ny filodideratsiraka raha teo no antony ity diabe ny fahafahana ity. Inona marina moa ny tena zavantranga tamin'izany 10 aogositra taona 1,790 izany e. Dia nanapa-kevitra ny teny amin'ny kianjan'ny 30 andeha hoe ny avoloha dia araka ny latsakanao nanomboka teo amin'ny tonelina teo Amboda dia efa nisy ny fisakanana nataon'ny miaramila dia nandeha ihany nandroso ihany le olona dia mbola nandroso nandeha amin'ny tatazany tenjomato mbola nisy miaramila ny sakana ihany mbola lasa zany hoe nanao rodorodo any farany tonga teny avoloha. Rehefa tonga teny avoloha amin'izay dia akaiky ny lapa zany hoe mbola lavidavitra ny lapa ny avoloha efa nasiany zareo karazana minina
misaoty le minina de rehefa nahitan'le minina nysaoty le olona de nanomboka ny verina de nanomboka am'izay a le maramila efa niandro teny nanomboka ny tifitra tsy vita ny tifitra nataony maramila tety tanety fa nisy hélicoptera mandatsaka grenady avy any ambony iny ary taditsika tsara mbola misy ny olonentsika tsara ny président nanome baiko mihitsy hitifitra ny olona amin'ny tongony kosa feony mbola voatahiry raha misy ny oronam-peo de azo alefa zay oronam-peo zay zavatra nisy zany zavatra tsy azo lavina mihitsy ary ny tantara ho ampetraka na tiana na tsy tiana tsy hoe fanaratsena na fanenjena ny tantara kosa tsy maintsy tokony ho fantatry ny taranako hoe inona ny zavanisy zavatra nisy zany iny de ntao an-tsain'ny olona de hoe efa tsy izy tsony ty fa de andao le izy anie raha ny tena mariny de ohatrany hoe ny fandehanana nandehanana rodo be teny andrisy lahatra hoe ny vahoaka efa leony a valao a fandamina de nytao an-tsain'ny mpandeha teny nge de anery ny président ratsiraka hoe anaiky hiala tsy moramora izy zany zavatra any azany latsaiko anao zany hoe le olona rehefa nahita n'le hélicoptera de niveryny fa président ratsiraka ny lasa hoe nandrosina nytsoka ny ala kay ty hélicoptera ty zavatra andatsaka grenady am'le vahoaka be de be eo zany zavatra any nge zavadozany nge zany eto miakatra ty firenena ity oravany mandany Jeriko ireo no teny filamatry ny tolona nataony vahoaka malagasy tamin'ny taona 1979 nitaky ny fahafahany ny siany demokrasia eto amin'ny firenena izay nanjakany didijadony nadritra ny fitondrany ny filoha teo aloha amiraly Didier Ratsiraka nadritra ny tolona tapakevitry ny vahoaka tena mikanjany 13 Mey fa anao diabe ho any avilo ny folo gauche 150 hanatitra ireo lohandohan'ny mpisoro ny fampiresaka amin'ny filoha pirenena makasika ny fitakiny ny vahoaka voataty amin'ny 1 kilometatra miala ny lapany avilo pilotra grenady basy no nitifirana ny vahoaka tanampolo izay hitaky ny fanovana vokany maro ny maty sy naratra nandrika ny raha teny amin'ny lalana miazo ny avilo ho an'ireo mpaitantara tokony ayandray lesona amin'ny fitakiny ny vahoaka malagasy ny mpitondra fanjakana ny vahoaka tamin'izany fotoana izany izay naneo mafy ny firaisan-kina ny zavatra azo teninina aloha raha miteny hoe folo aogostsika de hoe ny firaisan-kina ny vahoaka ny firaisan-kina ny vahoaka tena zava-dehibe ary na de teo ary reo mpitandro ny filaminana zay nanisy saka na tetsy tero ataotsika hoe fa nanomboka taty Analakely a teny Tanjombato manapatonga te ataotsika hoe teny akaiky ny avilo misy foana ny sakana fa zay fa tena hoe nyrodorodo ny olona hoe ataovy zay taonareo vonoisintinareo vonoana de tonga teny avilo ihany le olona zany hoe ny firaisan-kina zany no hery zay ny zavatra rakety amin'ny mampandala tantara de hoe ny folo aogositra midika firaisan-kina pirenena firaisan-kina ny vahoaka eo anatrehany zava-misy ara-pitantanana sy ara-politika satria raha mandinika ianao mahatonga misy ny tola de hoe misy ny fahafahampony vahoaka eo amin'ny atrehan'ny fiainana sy trangam-piainana zay misy am'izao fotoan'izao manahoana ny trangam-piainana zay misy kanefany a de ny zavatra hitatsika de hoe na de manana finiavana aza mitsangana ny ataotsika hoe plateforma roa fikambanana ato fikambanana roa maneho hevitra ny ato maneho hevitra ny roa de mijanony eo mifanehoako hevitra fotsiny ny antony mafy loatra le fanapiretana sy fampitahorana zay zavatra zay nytadideo mihitsy io nefany a ny zavatra tokony tsarona ke ny tantara tsy mba fanadino na tianao na tsy tianao eto ambonin'ny tany na zay fahatany mpitondra farany zay masika tsy maharesy vahoaka rehefa mitambatra ny vahoaka ary eo anatrehanyzay vahoaka mitambatra ray a no tena hoe ahitanany hoe aiza marina tokony izy an'le firenena zay zavatra ingely izy marina fa tratra ny ado-piainana ile olona efa sahirana roa de hoe de mbola hamoizana ihany andray nefa inona ny zavatra mitranga efa firifiry zay tolona natao teto Madagasikara zay zao ve sisan'ny hafarany da tsy tena tany amin'ny 47 tsika ny tany amin'ny ataotsika hoe talohany tany amin'ny androny ralay mongo sy ny sisa zao ve za de efa tany amin'ny république voalohany tompoko no ny azy ary afaka mbola mampitasa satria mbola velonainy zany hoe république voalohany faharoa fahatelo faefatra fa mbola tsy latsaka ambany ohatr'izao ty firenena malagasy ty na mafisiny ty mpahetantaretika ihany koa fa mivoana amin'ny tokony ho izy ny fepetra raisiny folo alindamo zao fotoana izao fa tsy tony tamin'ny androny izy ireo raha toka miasa tsara sy mandray andraikitra ny mpitandro filaminana tsy sahala ny zava-misy amin'izao fotoana izao ny firenena
ny zavatra fantatro dia ny folo alin-datoko rehefa hoe mandray andraikitra dia miverina ny filaminana jereo tsara tamin'ny 72 ny vahoaka mihitsy ny nangataka ny maramila hoe général Ramanatsoa, général Andriamaro, général Ramarola raisy ny fitondrana miverina ny filaminana satria nanaiky ny maramila andray ny fitondrana namen'ny président Tsiranana ny général Ramanatsoa. Mbola teo ndraiky io tamin'ndraiky amin'ny 7 convention de panorama zany ministre ny folo alin-da dia niteny mihitsy ny atso mpanao gazety dia niteny hoe ianareo mpanao politika raiso ny andraikitrareo fa ny vahoaka tsy ataonareo takalinaina fa rehefa tsy andray ny andraikitrareo nareo raisinay ny anay izy moa le anay tao amin'io fanambarana nataoko teo ny folo alin-da zany hoe nitafika sy ny gendarme fa ny polisy ko nisy teny amin'ny polisy niaraka taminay maramila tompoko tsy natao hoe anonga-panjakana fa ny maramila atao iaro ny vahoaka sy ny fananany sy ny filaminana sy ny fahatsara-piainana eo amin'ny firenena zay misy zay ny fahitako azy zay moa no nataoko dia zay ny teneniko fa amin'izao fotoana zao fa sa manana ny fijeriny angamba mety hoe amin'izao fotoana zao angamba tsy zany ntsony ny fomba fijery ary zay ny mahatonga le hoe fa maninony tsika notrao ka io miankina amin'ny tsirairay avy ny farisendahatra. Tomponantoka voalohany tamin'ny nahafatesana sy nampitondra takaitra olona maro tamin'ny 10 Aogositra ny nitarika ny olona hoeny amin'ny lampa-panjakana amin'ny mahafaritra mina azy. Vokatr'izany ireo mpitarotolona no lasa nitantana ny firenena tamin'ny taona 1970 rehefa niala teo amin'ny sezan'ny amiraly. Atreto tsy nitondra vokatsoa ny firenena ny fanodanana sy ny fanonganam-panjakana vokatry ny tsy fanekena ny valim-pifidianana. Ratsaivina ankoatra ny 10 Aogositra 1970 efa nisedra hetsika tahaka izany ihany koa toy ny taona 1970 ny krizy ny 2010 teo ihany koa ny hetsy-bahoaka tamin'ny taona 2010. Isika malagasy miteny foana hoe ny tantara tsy fanadino ireny ny tantara nisy tamin'izany taotoko hoe fa folo ny volana aogositra taona 1970 zany fa ninina lazaina hoe misy mitenitsika hoe leo politika fa ninina lazaina tsy maintsy misy politika na ao amin'ny fiainam-pirenena na ao atokantrano fa raha ny hita teo amin'ny tontolo politika tsy hita mazava ny tena fampiakana ny politika ankapobeny ny fanjakana ny PGE eo amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy kantony mampikorosofana ny tena fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao raha ny nambaran'ireo mpanao politika manoloana ny fanapahan-kevitra sy ny famelaberana nataon'ny premier ministre lehibe ny gouvernementa ny politika ankapobeny ny fanjakana ny Andriombaly teny Tsimbazaza lasa resaka antaratasy fotsiny ihany na zava-misy atao amin'ny firenena ankehitriny fa tsy misy fatraika mivantana eo amin'ny fiainam-bahoaka. Na voalaza sy hita fa tsy misy niova nainga tamin'ireo andro lehibe miisa 3 voalaza tany amin'ny volana janoary lasa teo no iorena ny politika ankapobeny ny fanjakana izay novelabelakana teny Tsimbazaza omaly ka isandreny ny fampandrosoana ny mahaolona sy ny fanaovana laharam-pahamiana ny lafiny sosialim-bahoaka eo ihany koa ny fampiroboroboana ny indostria sy ny famoronana asa ary ny fametrahana ny fanjakana tsara tantana amin'ny alalan'ny fanavaozana ny rafi-pitantanana ny asa-panjakana sy ny ady amin'ny kolikoly. Tsy misy na inona na inona azo antenaina amin'ny fanatanterana izany fa to lasa tsy anjery sisa no ataon'ny mpitondra fanjakana raha ny fanehoan-kevitra ireo mpanao politika nanaovana fanadihadiny. Aitsaitra fotsiny fa tsisy fandinina hoe inona marina politika firenena ty inona ny tena zavatra ilainy i Madagasikara inona ilainy vahoaka fa zay eritreritra fotsiny misy avondangitra fotsiny ny programa fa tsy voadinika tsara inona ny marara ny vahoaka ko mila vahana ko atao agnatin'ny programa ty ny lalana ve ny marara ny vahoaka rano ve ny fidaingany vidim-pienana ve ny sécurité ve zay ve ny vahoaka fananana asa ve tsisy asa ve eto zay dolo ilay vahoaka zay tokony ataonao agnatin'ny programanao zirama ziro ahorany rano ziro ampandehany eo. Na mafisy ny ty mpanao politika no sady efa nisana andraikitra maro toy ny ministra sy solovam-bahoaka ety ihany koa fa tsy mipetraka amin'ny mahampisolovava ny vahoaka azy intsony ny ankamaroan'ireo solovam-bahoaka eny Tsimbazaza fa lasa mpanangatanana be fatany na tsy mahasoa ny vahoaka malagasy aza ny programme nasa ny fanjakana amin'ny alalan'ity politika ankapobeny ity. Zahay taminay tamin'ny solombava-moaka manontaniany daholo ianao fa sy mipasy zany misy fanaraka amin'ny sy fanaraka amin'ny ilany vahoaka ny zavatra tolotsy ny tantely tamin'izany nefa zahay tamin'izany maranisa zay député Arema fa sy mipasy misy raha voatsignana miverimberina misy
misy indro itelo tately manohitra zany tena mitomany hoe vao tafavoaka zany satria zay tena i président Ratsiraka zany sy misy intervention amy député fa te avelany malalaky misy no mandiniky raha-pirenena na gouvernement tanay aza majoritaire zay sy mipasy misy zavatra atolotsy ny na loi de finance zany taloha tamin'ny andronay amizao sisan'izany fa nibaiko avaria amin'ny foloany nibaiko avaria ity de ok de sangatagna sy fantatry ny député kory zavatra laniny io aniky rehefa avy eo zareo gaga amizay zany rehefa avaria amin'ny district zareo sisy fetraikana amin'ny districtny zavatra ny laniny tsy mbola tafatsangana ny gouvernementa na efa naroso iny politika kapobe ny fanjakana omaly iny andrasany maro ihany koa mizao fotoana izao ny fisanganany gouvernementa vaovao ka hanesorany ireo ministra izay hita fa tsy naomby tamin'ny fanatanterahana ny asany tontolo politika izay hatrany nangataka ny filoha teo aloha ny rotsaka ho fidina ho be ny tanany eto Antananarivo renivohitra ny vondro ny firaisankina izay nanamafy fa andriana zara mavitrika amin'ny fifidanana communal izay araka ny tapaka tamin'ny filan-kevitry ny gouvernementa omaly fa ho tantiakana ny fa 1 ny volana desambra ho avy izao fanovana no ilaina eto amin'ny tany sy ny firenena fa tsy misy azo antenana intsony ho an'ny fitondram-panjakana ankehitriny raha ny nambarany jerofika eto anderetsalafo nangataka ny rotsahany filoha teo aloha Marc Ravalomanana ho ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra ny filohan'ny mpanohitra eo anivon'ny anteny meram-pirenena sy teny randena solony aiko nandritra ny fankalazana ny fahadimy taona nijeroan'ny RMDM na ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara no tanterahan'ny teny Belair androany ny vondron'ny firaisankina izay andray anjara mavitrika amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ho avy raha ny fanazavana mba azahoantsika ny fitohizan'ny tolo ka amaranana hainga izao fitondrana tsy mahomby izao ary mba hanome hery indray ny vahoaka malagasy zay efa reraka sy miravoravo tanana ankehitriny dia mangataka anao izahay andriamanao filoha Marc Ravalomanana mba hirotraka ho ben'ny tanàna namaly ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ary ny laza fa mbola ho avy ny fotoana andraisana fanapahan-kevitra amikasika izany varaiko ny antso avy any aminariny amin'ny hoe tokony ilatsara ben'ny tanàna eto amin'ny renivohitra Antananarivo tena misaotra betsaka amin'ny fatokisana apetraka daromamo tena tsy amboa didy misy na kely eo ampandiniana tsara aloha eo ampandiniana tsara ny antso avy aminareo ary ilaza mihevitra aminareo efa tonga le fotoana manome toka nefa ao fa tsy amela nareo vahoaka malagasy ho irery marary ny firenena ankehitriny fitondrana mampahanitra vahoaka ny misy eto ka mila ny fahatsirovatena avy amin'ny isam-batan'olona tsy misy fandrosoana azo antenaina intsony amin'ny mpitondra ankehitriny ary vao maika iamafy ny fahantrana eto Madagasikara repirebena amin'ny PGE ny olona raha ny fanazavana kanefa tsy manam-bola anatanterahana izany akory ny mpitondra fanjakana sanatsy ny vava aladiny lela tsy hoe olona tsy nianatsa-dolo malagasy rehetra ka ho reberebena amin'ny teny ohatran'ireny aiza aloha ny vola fa fantatra zao mihitsy fa nisy fianana ny budget mpanjakana ary fianana be mihitsy tsisy zavatra azo atao zany hatramin'ny farany taona na io fifidianana io ary mbola mampiay misy vola ve io fifidianana ataotsika io lettre de détention zay natao engagement gouvernement tamin'ny alalan'ny ministre ny finance sy ny gouvernement banque mondiale de nametraky nanao engagement isika malagasy rehetra fa ao anatin'ny 3 taona de mbola hahena indray ny budget mpanjakana dikan'izay zany tsisy zavatra handeha mihitsy ny eto ary raha io fitondrana io araka kabariko teo iny dia aza manantena an'io tsony isika vahoaka malagasy nanamafy ihany koa ny ao anivon'ny RMDM fa tsy misy intsony ny azo antenaina ho an'ny fitondrana ankehitriny no ireo olana samy hafa mianjaty amin'ny firenena ireo araka izany ijoro hatrany no fanavotam-pirenena izy ireo mampalahelo hoy izany amin'ny fotoana manaraky dingay dia tsonainy reto na anatin'ity tokantrano ity zany
na ivelan'ity toerana ity tsika dia mbola miantso ny RMDM tsy vita ny tompony satria mbola marary sy ao anaty sarotra ny firenentsika koa noho izany dia tsy ho fanarenana ny firenena ihany no atao fa ny tena fanavotana tanteraka amin'ny Madagasikara dia ivana antoko misy 20 no mandrafitra ny RMDM izay nanamafy fa mbola tsy vita ny tolona ho an'ny fitiavan-tanindrazana. Tolo politika izay atrany mba tsy arovoan'ny Tsindrazolena ireo zanaky ny Antesaka ao Antsirangana na ao Diego Sirez ao kanao fanambarana miaraka ijery avana manokana mahakasika ny solovamboaka fita ao anatin'ny distrikany Vangaindrandro. Angatan'izy ireo ihany koa ny amoana tsy misy atakandro any Rasambozafy Cyril sy namany izay voatazana mponza zao vokatry ny fitakina ny famoana ny solovamboaka ny Vangaindrandro ity. Tsy manjaka ny famarinana ny rariny sy ny itsiny eto amin'ny firenena dia mahatsaro marariny amin'ny Tsindrazolena mahazo n'Andriamatoa Isa Mahavitara Silvestre di Tara Cyril Rasamizafy sy ny namany solombavam-bahoaka ny Vangaindrano ireo zanaka Antesaka eto Antsiranana ka nanao fanambarana ny robia 7 volana Aogositra 2024 mba anamboana ny havana ny zanak'izy ireo amponja izay farany aingana fanazavana trano. Fanambarana izahay Tesaka monina eto Diego dia miombon-kevitra sy manohana tanteraka ny fitakiana ataony Tesaka Telotsoky any Vangaindrano sy manerana ny nosy ny famoahana an'Andriamatoa Isa Mahavitara Silvestre di Tara sy Cyril Rasamizafy sy namany izay mbola voatazona any amponja hatramin'izao koa mangataka sy manao asoavo amin'ny fitondram-panjakana izahay mba amoahana azy ireo haingana mba ahafahany mandray ny asa mahasolombavambahoaka azy. Tsisy resaka politika ambadika izao fangatana izao hoy ny fanazavana fa noho ny tsy fisian'ny atao hoe fahamarinana izay mahazo ny zanaka Antesaka. Matoy izy vao fidina Antesaka agny amin'ny mahadepute azy efa gnampoza izy fa nifidigna dia mbola lany ihany dia misy dikany zany mangataka ireo tompoko ao sy ankely marina sisy atoko politika ity raha politika izy dia atoko mamparaza amin'ny teny io sagnaty zany politique zany raha politique sy sanga teto ay abalise fra imagine mapara ao Diego eto fa Antesaka isangana teto mahasiaro Tsindrazolena zay mahatonga lay misy eto Diego Antesaka Diego eto antsoava le fa fitondram-panjakana mba tsy anao be marenina amin'ny fangatahana tao ary amin'ireo vahoaka Antesaka sy ny malagasy rehetra miray hevitra amin'izy ireo mba hijoro hatramin'ny farany amin'izao tolona izao. Izay ny tapany voalohany tateo ny fampalana vao toko lasy toko naraka toko vatrotsika ireo indray ary. Et ça continue! C'est encore gratuit! Toujours gratuit! Tu parles toujours de... L'installation de la fibre! Et oui, ça reste gratuit! La promo continue jusqu'au 31 octobre 2024. Profitez-en! C'est le moment de prendre la fibre Go, la fibre Family, la fibre Home, la fibre Home Plus! Ras de ses collègues de Telma se feront un plaisir de vous installer la fibre gratuitement. L'abonnement est à partir de 99 000 RTTC par mois. Mais l'installation, c'est gratuit! Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan ex-Safina. Carrelage, luminaire, électricité, sanitaire et des milliers d'autres articles. Batimax, la qualité au meilleur prix.
Mitapan'ny faharoa teo anivon'ny fotoanany fampalalana vaovao tompoky lasy tompoky vavaka dia mbola angananao hatrany naraka izany hatramin'ny farany. Any amin'ny faritra Boeny no entsika hisatakana izany fotoanany fampalalana vaovao tapany faharoa izany efa maka amin'izao fotoana izao ireo mpisoloky anatin'ny tambazotra mpivarotra tany ao amin'ny fokotany Antanimalady secteur Madiro Folo commune Tsaramandroso raha ny fitarenany nataon'ny fikambanana tandroy ao an-toerana antanaovan'izy ireo antso avo amin'ny tompony raiky isany tokony mba izany akaiky ny tambazotra mpisoloky ao an-toerana ity. Anja Robert. Velotaraina manoloana ny fisolokiana ataon'ireo tambazotra mpivarotra tany amin'izao fotoana ireo mponina amin'ny fokotany Antanimalady secteur Madiro Folo commune Tsaramandroso. Lehilahy iray antsoina hoe Gaston raha ny fantatra no niaran'izay fisolokiana izay rehefa avy nividy tany tamin'io tambazotra mpivarotra tany io izay voalaza fa manana ary mampiasa karapanondro maro ho ny filohan'ny fikambanany tandroy ao Mahajanga. Misy olo zany manao fisolokiana manana karapanondro maro izy hoentiny misoloky miody mamarotra tany izy na mivarotra zavatra avarony izy kandrona efa ny karapanondro fosika jiaby fa tsy amin'ny agnaran'ny karapanondro tena anazy ka izay ny zavatra mampalahelo ary tsikaritsinay fikambanana zay zavatra zay ka misy mitaraina aminay Andriamatoa Gaston zay niharany zay fisolokiana zay nividy tany Andriamatoa Gaston 8 millions d'ariary tamin'io olo mpisoloky tambazotra efa maro mihitsy ireo manao an'io asa ratsy io izay ny mampalahelo anay ka manao antso zahay fikambanana satria mampalahelo ny vahoaka madinika tena hararaotiny ireo tambazotra manao fisolokianareo. Tsy vita ny hiarany fisolokiana sy fivadiam-pitokisana, hiarany fandrahonana fanagadrana ihany koa ireo mpividy tany, hiarany fisolokiana raha ny fitarainana trany. Izy zany tonga amin'ilay olo anankiray hoe zaho manana tany dia hivarotra tany dia ataony taratasy dia mazava acte de vente rehetrarehetra dia ataony paiement mandalo amin'ny fokotany izany acte de vente zany. Zany mahagaga hoe mahatonga le fisolokiana matoky mako le vahoaka satria mandalo amin'ny procédure amin'le fokotany mandalo amin'ny commune ary efa manana karatany io Andriamatoa Gaston io amin'io tany nividiny io dia aty aorina mivadika indray zany le mpivarotra hoe tsy nivarotra tany izy fa tsy karapanondroko izy no marotokany zany. Izay zany zavatra mampalahelo anay ka manao antso ny fanjakana mba hijery akaiky izay zavatra izay. Na fa mitaky mizay zany le voasoloky hoe zaho tsy nanaika satria nividy ara-dalàna dia izy mampihorohoro mampatahotra fa manana olo ambony izy any Antananarivo lazainy fa hoe mpiaro anazy ary tsy matahotra hagadrana izy ary tsy voagadra satria misy olo ambony teneny io dia io no ataony fampirohorohoana amin'ny vahoaka madinika any ambany vohitrany. Miantso ireo tompona ndraiky mpanjakana hijery akaiky io tambazotra mpisoloky io ireo mponina amin'ny fokotany Antanimalady commune Tsaramandroso. Hiarany herisetra aratsiana avokoa ny 700 ny ankizy malagasy eto Madagasikara araka ny fandadinana avoakany UNICEF ny taona 2020 ankoatra ny tsy fahafehezany ny fihetsem-po anisany nitarika izany ihany koa ny fomba nitondrany malagasy tamin'ny vanim-potoanany fanjanahantany. Tandela Mindakoso. Teny marary, fanilikiliana, fanesoana sy fanaratsiana, fandrahonana sy ny maro hafa. Ireo ny endrika herisetra mianjady amin'ny 700 ny ankizy malagasy miainga ao an-tokantrano hatrany anivo ny fiarahamonina ho ny teo anivo ny fikambanana omena. Herisetra ratsaina izay misy fiantraikany goavana eo amin'ny lafiny fahasalamana ratsain'ny ankizy rehefa ratra izay raha tsy misy ny fahatongavan-tsaina raha ny fanazavana. Ny herisetra ratsaina dia misy vokany ngeza be mihitsy amin'ny fahasalamana ratsainan'ny olona anankiray dia rehefa miaina amin'izay ilay ankizy izay no henony rehefa melehibe izy zany dia izay no averiny ao amin'ny fiainany zany dia io rehefa hiainany foana dia misy fiantraikany dia misy taketra zany dia io taketra io entiny amin'ny fiainany dia tsy afaka mivelatra zany izy dia rehefa tsy afaka mivelatra izy dia lasa tsy olona afaka ohatrany hoe manampy ny firenentsika zany rehefa melehibe. Efa tany amin'ny vanim-potoan'ny fanjanahantany no nijarina sy nampiainana izay herisetra ratsaina izay ny malagasy. Iverina ary toetrany io trano io raha tsy tonga saina amin'izany isika ho hiatrany ny fanazavana. Le cycle io zany tena nanomboka efa ela be mihitsy dia manomboka amin'ny tamin'izay zany anisan'ny ny cause-n'le zany le fanjanahantany. Le zavatra nanomboana io zany le fanjanahantany
dia le fomba ny resahana tany aloha be tany zany a no ny restina dia lasa ohatrany hoe zavatra iainana tsy hita tsony zany sy maharatsy anazy dia rehefa iainana ohatran'izay le izy a dia lasa izay no averina misy ihany koa le ohatran'ny tenenina teo hoe stress zany io stress io fihetsem-po io rehefa tsy hainao inona ny zavatra mitranga ao anatinao a tsy hainao hoe inona ny natezitra anahy inona na stressé anahy tsy hainao maneho an'izay sy ohatrany hoe mandrindra an'izay ao anatinao a dia mamerina an'izay erisetritra ianao. Nivoaka tamin'ny fomba ofisialy androany ireo tanora mpanabe miisa 520 20 hatramin'ny 520 taona nomeny fikambanana iraisam-pirenena omena movement fiofanana mikasika izay erisetra ara-tsaina izay nandritra ny enim-bolana. Ireto tanora mpanabe ara-piarahamonina ireto izay tondra ny anjara-birikiny amin'ny fampahafantarana ny olona ny atao hoe erisetra ara-tsaina sy ny tokony atao manoloana izany. Fa amin'izao fotoana izao dia mifamafao ihany koa ny sainy ray aman-dreny amin'izao fotoana izao hoe manahoana marina ity fidiran'ny mpianatra ity fa lafy ny fanabeazana indray kosa maro amin'ny ray aman-dreny ao amin'ny faritra Vakinankaratra amin'izao fotoana izao no amin'ny fidiran'ny mpianatra no nisafidy ny mpianatra ny zanaka enivony sekolim-panjakana antony mba hialana amin'ny fandaovana ny saram-piarahana tsy zaka intsondry eny amin'ireo sekoly tsy miakina raha ny nambaran'ireo ray aman-dreny nareo fanadina tao antoerana. Antinira Mendrisoa, Cool TV FM ao Antsirabe no mitora ny fanampanazavana. Mandalo fotoan-tsarotra amin'izao fotoana izao ny akamaroan'ireo ray aman-dreny atao anatin'ny faritra Vakinankaratra antony noho ny fidangany sara fampidirana an-tsekoly ireo zaza eo ihany koa ny fahalafosan'ny fitaovana entin'izy ireo mianatra izay tsy mitsahatry ny miakatra hatrany raha ny fanadihadiana natao tamin'ireo ray aman-dreny izay sendra ny mpanao gazety teto Antsirabe tamin'ity androany ity. Amin'izao fotoana izao dia lasa vesatra ny fampianaran-janaka noho ny fahasarotan'ny fiainana ka maro ireo ray aman-dreny no isafidy manokana mpianatra ireo zanany eny amin'ireo sekolim-panjakana toy ny EPP sy ny CEG ary lycée mba ilana amin'ny fandoavana ny saram-pianarana izay tsy zaka intsony eny anivony ireo sekoly tsy miakina. Safidy mihitsy aho zany tsy nampiana-janaka tany amin'ny privé satria amin'izay le hoe fahasahiranako izay dia niezaka foana zany hoe eny amin'ny ekôlim-panjakana dia iny moa le tsy andoavam-bola isam-bolana fa le mandoa vola isam-bolana mihitsy zany tsy zakako satria raha any amin'ny privé ny zanako mety tsy misy mianatra ry zareo tsy mora le mampiana-janaka amin'izao tena tsy mora ny vidin'ny fitaovam-pianatra lafo ny droit misondrotra dia ohatr'izay dia ny adidy be da be fa mbola te hianatra aloha ny ankizy dia miezaka foana dia aleo ny tena no mandefitra amin'ny zavadrehetra toy izay ny ankizy ny tsy hianatra raha mbola mazoty izy. Lasa mafy ny fiainana zany amin'izao tena raha ho manokana aloha tsy zakako mampianatra zanaka any amin'ny privé satria izao ara ny fanjakana efa hita hoe mafimafy dia tsy zakany any amin'ny privé sarotra hoe ho tafita le zanaka zany dia atao ny ezaka rehetrarehetra na sarotra ara ny fiainana. Eo amin'le école azy isam-bolana zany dia zay ny safidianana hoe aleoaloha aty le hoe tena fanjakana any privé tsy zaka satria any eko mandoa école azy isam-bolana fa ny aty zany mba indray mandeha le voalohany ty any dia zay avitra izy zao eo amin'le resaka vola mahatsy ny tena mahasavitra azy mafimafy izy zany raha nijerena tamin'le taloha tamin'le zokony taloha. Manoloana ny fahasahiranana lehibe tahaka izao ho hiatrany ireo ray aman-dreny sendra ny mpanao gazety tsy mba misy fitsinjovana na fanampiana kory ataon'ny fitondram-panjakana na ara-pitaovana izany indrindrindrindra fa dia miady irery ireo ray aman-dreny raha ny fanazavana hatrany. Rarany sy nihitsiny aloha tokony mba hisy fijerena amin'ny fanjakana nefa hatramin'izao moa tsisy resaka tosika fa dia miady rery foana ny ray aman-dreny dia efa vonona mandrakariva nefa tokony hisy an'izay raha ny tokony ho izy. Tena ilaina ny fetohan'ny fanjakana raha mba misy ohatra hoe fanampiana ohatr'izany dia tokony mba jerena parifokotany zany le izy hoe le tena olona sahirana ohatranay izao zany hoe tokantena zany dia tena sahirana ireny zany mba tokony hoe jeren'ny fanjakana satria ohatran'izany zao le misy hoe fidy sy ny karazan'ireny dia ohatrany hoe tsy tena fatany fokotany eo amin'le fokotany zany le hoe olona sahirana tena sahirana zavatra dia ohatrany ketrano an-trano zany le izy dia tsy hita izay tena marina dia ny tena izy dia tokony satria misy eny le olona mampianatra dia 5-4 ny zaza ampianariny dia mafy be zany fa mangataka amin'ny fitondram-panjakana zany mba hijeren'ny ray aman-dren'ny mpianatra amin'izao fidirana zao enjana be le na dia eto hoe resaka fitaovana zany no tena enjana be mpianatra na mafy na hoe mafy ny fiainana mafy fa na izany na tsy zany tsy maintsy mba jerena ihany koa no avin'ny zaza.
arak'izany dia azo lazaina fa mandalo fotoatsarotro ireo ray aman-dreny amin'izao vanim-potoana ny fampidirana zaza an-tsekoly izao ary maro ireo safidy manokana ny ampianatra ny zanjany eny anivon'ireo sekolim-panjakana noho ny fiakarany vidim-pianana izay tsy mitsahatry ny miakatra trany. Mifandraika amin'izay indrindra ny varotra fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary. Ilaina amin'izao fotoana fampidiran'ny mpianatra izao ny eo anivon'ny vehivavy malagasy miara-miainga ireo ray aman-dreny teo anivon'ny commune Tanjombato indray no nisitraka izany tamin'ity androany ity. Amin'ny volana septambra no ifarana ny hetsika izay tety ireo commune maro teo anivon'ny faritra Analamanga. Ho fanampiana ireo ray aman-dreny mpianatra amin'izao akatoko ny fampidirana mpianatra izao, mety hoatranty ny hetsika ataon'ny VMMM na ny vehivavy malagasy miara-miainga amin'ny fivarotana fitaovana amin'ny vidiny mirary. Androany, nisitraka izany ireo mponina tao Tanjombato ary mbola hitety ny commune hafa izy ireo hatrany fanazavana. Hetsika efa nataony VMMM nandritry ny 7 taona izy ity dia tohizanay foana mba hanampiana an'ireo ray aman-dreny satria ireo ray aman-dreny dia mangitaetan'izany foana isa-taona. Netany ety aminay dia tena mbola mirary satria le prix tsy makatombony izany izay no mahasasoa anazy. Dia ny prix angalanay anazy eny amin'ny mpamongady ihany ny varotanay anazy amin'ny ray aman-dreny. Misy elanelana be mihitsy ilay izy raha mihoatra amin'ny prix eny an-tsena. Hatramin'ny 1er septembre ny hetsika izany hoe mandritry ny ray volana izay mitety ny commune rehetrarehetra dia ny eto Tanjombato androany ihany aloha fa raha mbola mangataka ny ray aman-dreny dia vita ihany ny andaminana ny fotoana. Maro ireo ray aman-dreny no hoe fa malala ny hetsika ary tonga manjifa izany vao misy ao kosa no fa mahita dia manararaotra manjifa antony mora kokoa raha ampitana amin'ny tsena hafa ny entana izay amidin'izy ireo. Ny fahitako vidin'ilay entana aloha zao mirary kokoa sady raha oharina any amin'ny tsena rehetrarehetra. Fotoana rehefa fantatra ilay izy hoe misy an'ilay zavatra ataonareo zao dia mividy amin'iny mihitsy satria le prix misy elanelana be dia masitrany dia izay mahatonga an'ilay hoe manenjika aty amin'ny tsena anareo. Kanoniny eny an-tsena zany. Rehefa ilay misy fotoana ohatran'izao ka misy tsena aty dia tsy maintsy mijery an'ireny foana. Dia efa azo daholo ve izany izao ny fitaovana akesany mbola misy tsy azo? Mbola misy tsy azo fa vidiana tsikelikely. Mbola ivelatra amin'ny commune maro ny hetsika raha ny fanazavana izay miankina amin'ny hafangatana ireo ray aman-dreny. Isan'ny vahaolana mahomby hisoroana ny loza teraky ny tondradrano eto amintsika ny fanatsarana ny fifandraisana sy ny lafin'ny serasera. Isaraka izany ny famanana paikady vaovao ampitoviana ny serasera mivoaka andrindrana ny asa ifandraiky sy ny asa tao manoloana izay tondradrano izay. Kanto Andrea Tsalavo. Ho fisoroana ny voka-dratsy noho ny fiakaran'ny rano sy ampiana ny fahavoazana ateraka izany. Tanterana mandritry ny 2 andro ny atrikasa famolavolana, paikady vaovao, anatsarana ny fifandraisana sy ny serasera ary ny fanetanana eny fotony. Isan'ny mandray anjara amin'izany ny Croix Rouge malagasy, izay efa manana mpisehatra mihoatra ny 100 alina amin'izao fotoana ary miparitaka manerana ireo faritra 320 eto Madagasikara. Ho mora kokoa ny fampitana vaovao ara-potoana ary ho aingana manoloana ny mety ho voka-dratsy ateraky ny ranobe. Efa betsaka ny olona misehatra ao anatin'ilay izy ary tombony anay Croix Rouge ny maka an'izay traikefa avy ao amin'io réseau ifandray io ahafahana miserasera izay ampitainay amin'ireo mpilatsaka sitrapo maro manerana ny nosy izay mandray andraikitra amin'ny alalan'ny tenibaiko hoe miatteindre ny dernier kilomètre mialatsiny amin'ny tenibaiko fa ireo mpilatsaka sitrapo ireo no anaparitaka ireo afatra na le serasera izay tokony ahafahany miomana mialoha analefahany voka-dratsy ny ranobe. Famolavolana paikady vaovao anatsarana ireo fifandraisana efa misy no atao. Tsy ho latsa-danja amin'izany fijerena manokana ireo olona manana fahasembanana raha ny fanazavana. Mpiatsehatra rehetrarehetra ankoatra ny fanjakana. Ny fanjakana mametraka an'io fa rehefa misy zavatra atao dia heverin'ny fanjakana fa ny olona rehetra ny sahirana. Fa ireo mpiara-nantoka amintsika dia tena mametraka an'izay foana zay zavatra voalazanao zay hoe omena lanjany manokana ny atao hoe ry manana fahasembanana vatana fizika zany satria ny antony tsotra be rehefa misy loza miseho manko na tandidin-doza miseho dia tsy maintsy misy foana ny fahatairana ao anatin'izay dia ireo olona reo anefany ny anisan'ny tratra farany foana everina fa rariny
raha ohatra asiana fiangarana manokana ka raha valiko ny fanontanianao hoe ny communication koa ve mety tafiditra ao anatin'izay mino ah fa tena tafiditra tsara ao anatin'izao atrikasa zay ataontsika androany zao ao amin'ity serasera ty a ny mikasika ny ireo olona manana fahasemana aorin'ny atrikasa izany ampitaina amin'izay mpisehatra rehetra ny fehi-kevitra sy ny fomba fiasa amin'io réseau ifandray io tanjona goavana amin'izany ny itoviany serasera mivoaka andrindrana ny asa atao ary koa itsinjara anaraka ny tokony ho izy ny andraikitra tokony ho raisiny zay ivinatrany tsy afa-miala amin'ny vokatra tsy ateraky ny fiovan'ny toetrandro i Madagasikara ary isany miteraka fahavoazana betsaka eto amintsika isan-taona ny fiakaran'ny rano amin'ny fotoam-pahavaratra indrindra raha misy ny rivodoza any amin'ny faritra izay hatrany hikarakara hetsika ara-kolontsaina sy kultoraly moritra ny 3 andro ny fiadidiny ny tanany Mananjary ambony vohitra sy ireo mpiara-mibonantoka atao amin'ny karnaval lehibe ny hetsika arahany azakazaka kosa lakana lomano lalao ara-pananjana-tena lalao vinivonivy ny torapatsika fampisehoana misy mpangalana bidy sy ny maro hafa hetsika izay atomboka ny 10 ny volana aotra ho avy izao araritra 3 andro derahantsika ny fanampanazavana ny tanjona raha ho an'ny fiadidiany tanàna mazava ho azy dia mba metraka ny tanàna Mananjary ho anisany ireo tanàna izay ho be mpitsidika rehefa tonga ny fotoan'ny fialan-tsasatra satria afarantsika fa ao anatin'ny fialan-tsasatra ny 15 jours ka izay no isany tanjona lehibe ao anatin'izy mazava ho azy fa misy fiantraiky ny ara-toekarena izay fahamaroan'ny olona mandritra ny fetiny 15 jours zay ny fiadidiany tanàna eto Mananjary moa zany izay tarin'Andriamatoa ben'ny tanàna dia manao izay tandrika azy amin'izay hoe mety ho fiainatsikasena tanàna zay fa ny mpandray anjara indrindra no entanina mba ho maro izay mpandray anjara zay mazava ho azy rehefa be ny mpandray anjara dia be ihany koa ny mpanosona na ny eto an-toerana na ny ivelany Mananjary. Tsy nitsangamendraka kosa ny ekiperenina malagasy izay nandray anjara tamin'ilay fifananana Pan African Robotic Competition tamin'ireo mpandray anjara miisa 20 teo amin'ny larana faharoa nisy ny ekipa malagasy robotiko tamin'izany fotoana izany nderahantsika ny makasika izay teo amin'ny larana faharoa no nisy nisy ekipa ny robotique Madagascar tamin'ilay fifananana PARC na nisy Pan African Robotic Competition no tanterahina tany Senegal ny 12 hatramin'ny 17 anisy volana jolay lasa teo ny fifananana izay hanampy vondronana ny robotika sy ny fambolena ny isa 17 ireo fanandray anjara tamin'ny fifananana ka ny robotique Madagascar no fanahazo ny larana faharoa tamin'ny adingana famaranana nataon'ny équipe à l'évoluer les navigations automatiques teo ary manarak'izay les estimation des récoltes tao anatin'ny navigation automatique ny équipe dia nahazo point 34 sur 50 ary tamin'ny akasika faharoa nahazo 27 sur 40 dia izay point izay no natonga ny équipe teo amin'ny lahana faharoa nisy ny équipe raha ho an'le lahana faharoa ratsainay teo amin'ny lahana voalohany moa dia zareo avao amin'ny République démocratique du Congo zareo no champion en titre dia mbola champion d'Antia zareo efa professionnel amin'ny resaka robotique fa izahay avao amin'ny mbola mpianatra daholo zay zany hoe mbola élève ingénieur izahay mbola tamin'ny efabolana lasa zahay no nampiasa voalohany an'ilay outil nampiasaina tamin'ny fifananana zany hoe tena niezaka mafy mihitsy zay hoe ahoana ny fomba ataonay teo moa zany lao montornay izy nanampy anay satria izy ekipa tamin'ny fotoana mafatapatatra hoe ohatra avy no zavatra hitranga ny amin'ny compétition. Isan'ireo famanoana ireo tanora fa indrindra ny famoronana amin'ny lafiny teknôlôjia ny eo anivon'ny Telma Madagasikara. Androany namerina sy nanamafy ny fahavonona ny hanampy ny tanora malagasy ny teo anivon'ny Telma. Initiative rehetra sy projet rehetra mahakasika ny teknôlôjia vaovao mahakasika ny robotique ary mahakasika indrindra ny inclusion digitale izany hoe tianay ary matsapa izay fa hajaranay ny manosika ny manampy ny initiative sy ny tanora malagasy anatin'ny tontolo nomerika. Misa efatra ireo tanora mandrafitra ny ekipa ary saika mbola mpianatra avokoa izy ireo izay hanandray anjara tamin'ny fifaninanana natokana ho an'ireo ingénieur.
aoriany fifaninanana hoentiny izy ireo fa eto antoetrana ny fikaroana izay nataony ary anatsarana ny sehatra ny fambolena ary ny fanazavana na mbola lavitrezaka aza izany mbola maro ny fifaninanana izay afahany tanora malagasy mandray anjara raha ny fanazavana hatrany. Vao mahafinaritra kosa eto anivon'ny mpiara-miasa eto anivon'ny Cool TV FM. Totosa tamin'ity androany ty fisoratana sy ny fanamasinana ny fanambadian'ny randrina-tenena falinirina feno fitiavana sy Raël Nouveau fandehasoa fitiavana isan'ny mpiara-miasa eto amin'ny fahitalavitra Cool TV FM. Ny obolana mitoko 720 andiany fa 420 izay milaza fa trano sy arena ny lova avy amin'ny ray fa ny vady manan-tsaina fanomezana avy amin'ny tombo. Io no teny soratra masina noentiny izy mivady hoentina teny filamatra sy nitondrana ny fanamasinana ny tokantrano tamin'ity androany ity. Ndia rahantsika ny antsiprian'izay. Kana weswano kaula zaku etwana cheani so rich so chanya twambuku bulati mu veshamzo bonya ni tumbu ile fitiava ku ano a vécu ujena fatena dia mirary tokantrano sambatra ho an'ny fitiavana sy fanerisoa izay eto anivon'ny ekipa ny Cool TV FM ireo manontolo molambana koa angenareo ka fatino isarahana fa ankoatr'izay dia lafi-piarahamonina indray kosa tratra ny velam-pandriky ny Police-Pyrénées Toliara 1 lanirina Francis Zico izay bentanany commune Tanandava distrikany Beroro voalaza fa tompon'andraiky sy tompon'antoka tamin'ny rara famonona olona sy trangatsy fandriampahalemina ao amin'ity distrika ity. Androany maraina trateaky ny Police-Pyrénées tao Ampaskibo eto Toliara i lahinirina Francis Zico ben'ny tanàna ny commune Tanandava distrikany Beroro rehefa nokaroina nandritra ny fotoana maro. Voalaza ho jiolahy iraindahiny amin'ny famonoana olona iziko ary isan'ny tompon'antoka amin'ny trangatsy fandriampahalemana any amin'ny distrikany Beroro iny raha ny fitoriana maromaro voaray ka nahatonga ny fisamborana azy araka ny didy avy amin'ny tribonaly ao Ankazoab raha ny fanazavana. Fanaheno izahay teto amin'ny OMC regina tsy mandrefana ny fisiana olo zany ny odiody eto eo amin'ny herinandro lasa teo zay. Dia fananao ny hetsika rehetra isamborana azy tamin'izay fotoana zay. Kanjo moa tonga tato aminay ny fitoriana dia vao maika nanamafy ny fitadiavana azy moa zany. Dia izy tahatr'eo tany amin'ny enora marina latsaky tany no voasambotra i Zico dia reto ny zavatra voasambotra niraka taminy. I fusil à pompe 5 coups anankiray. Nisy bala zay eo amin'ny 20 latsaky kely eo tratra niaraka tamin'io basy io koa zany ary ny tena loza dia fa voafahana bala 4 io basy lava anankiray. Tratra niaraka taminy koa karazana ody gasy na mohara moa zany fomba filazantsika azy niampy sokatra ray. Tamin'ny fotoana anaovana fakanambavana azy no nangataka amonjy ny toeram-pivoahana izy ka teny andalana no nikasa androba ny basy teny amin'ny polisy miambina azy izy ka nitifitra avy hatrany ity farany ho fiarovan-tenany raha ny fanazavana hatrany. Rehefa azo moa izy dia nentina taty amin'ny bureau aty amin'ny service régional ny police judiciaire
hatao famotorana araky ny fitoriana voarainay. Rehefa napidirina araky ny mahazatra moa zany natao amin'ny toerana manokana moa zany reny fomba filazado hoe garde à vue. Tao izy dia ohatry nanao menasy, nanao vava isan-karazany fandrahonana, anay tsy fantako na zahay no rahonany na misy olo hafa rahonany aloha fa nanao teny fandrahonany dia fa nanomboka tao efa mailo zay. Dia navoaka aloha izy nilaza fa DPI moa zany dia nalefa. Dia tao izy no nikasa handrava ny basin'ilay polisy ny andro anazy. Dia teo voatery moa zany zahay tsy maintsy nampiasa ny fitaovam-piadiana tely am-pelatananay. La meilleure défense est l'attaque. Dia voatery zany nampiasa an'iny ny mpiandry azy dia maty io ranamanio. Miantso ny rehetra ny avy eo anivon'ny polisym-pirenena mba hiara-isalahy amin'ny fanomezana loharanom-baovao mari-potitra manoloana ny mpanao ratsy hamongorana ny tsy fandriam-pahalemana ato amin'ny faritra atsimo andrefana. Ao Toliara izay hatrany lehilahy roa mpandao saribao ao amin'ny alan'ny Andemboko. Ao Mangily Toliara no hita faty ary tsy misy loha intsony. Vokatr'izay miorory ny mponina ao an-toerana izay tsy manana fidiram-bola hafa ankoatra ny fanaovana charbon. KULTV-FM Toliara. Lehilahy roa mpanao saribao ao amin'ny alan'ny Andemboky 20 kilometatra mialan'ny Mangily no maty tsy misy loha nalevin'ny olon-dratsy tao anaty lavaka iray tao amin'ny alan'ny Andemboky io. Raha ny fanazavana dia olona samy fiaviana izy ireo fa mila ravinahitra any amin'ny toerana io. Ny iray avy any Amboaboaky ary ny iray avy any Tsonoabo Sakabera. Raha ny fanazavana hatrany dia efa misy herinandro no tsy nahitana azy roa lahy ka manoloana izany dia nitady ny havany tany amin'ny ala io fianakavian'ilay razana avy ao Amboaboaky ka hitany nilevina tao anaty lavaka iray ireo razana roa ny asabotsy lasa teo. Nalain'izy ireo moa ny havany raha toa ka navelany ao ny razana iray izay tsy fantatra ny fiaviany. Andro vitsivitsy taty aoriana nahatsikaritra ny namany fa tsy hita i Andriamatoa Mahaligny avy ao Sakabera ka nampandre ny havany ary nitarika ireto farany ho any amin'ilay fianakaviana any Amboaboaky hitarika azy ireo any amin'ilay ala nahitana ny razana. Marina mona andritra izany fa i Andriamatoa Mahaligny ilay razana faharoa tavela tao. Ny maty ny longonay fe fahafatezany da dia ny maty tsy manahaky ny fatin'ny olombelo araky fijerevanay azy fa io moa zahay eto fa jery avao fa azo ny fijalea nanao velomam-po amin'ny faritsy ny ngala ny Mangily. Ao izy reo vezivezegny manao saribon zao gn'asany amin'ny ala io ao. Ao amizay samborin'olo egny amin'ala de gny raha nahazo azy zao tapadoha zao. Tsy vatanay reto longony nahitaka an'io fa misy olo amin'ny faritsy ny Mangily sy Boaboaky nahita an'io faty io tagny kandra de nihitana amizay koa le faty. Noho ny fahitana ny faty io nisy longony rozy raiky koa tao mipetraka amin'ny ao ala eo avao koa mamelom-po tahaka ny gnanay io. Taloha ora igny moa fatao hoe mamelom-po agnala agny avao. Fa ny semaine atoy zany vao mivola zany namany reo hoe tsy hitanay ny Mahaligny, tsy hitanay miboaboaky tena fa ty saribon masaky intya. Saribon zao ao masaky nefa tokony saribon fa tokony hiboaky havarotsy de lasa i mandeha. Eo zany nahataitsy namany reo. De reo zany nanao filazana amizay a Mangily satria fokotanina Mangily misy azy io. Nalandrozy moa fa nasitriky nozy ndraiky agny zany lafa satria tsy hita zahay fianakaviana. De misy olo avao amizay zany naharezanay hoe misy faty amin'ny tanà tao Andemboky zao amin'ny ala tao Andemboky zao ao fa mpamaraky baka Tsonoabo magnaran'ny Mahaligny raiky fa raiky fa nalaty fianakaviana. De lasa zahay niala teto tamin'ny alahady hariva. Nandalo amin'ny fokotany Amboaboaky. De nanontany titulaire zahay tao nagnaraka ny razana io nagnantsimo tituleran'ny Amboaboaky. Araka izany dia henany tsy hiasan'ireo mpanao saribao manoloana izao tranga izao. Ankoatra izany dia mirongatra ihany koa ny tsy fandriampahalemana any amin'ny komunan'ny Belalanda raha tsy ilaza ny halatra omby sy vakitrano. Ka manoloana izany dia mangataka amin'ny fitondram-panjakana izy ireo mba hametrahana poste avancé ny eo amin'ny fokotanin'ny Sakabera. Dia izay ihany koa tompo lasy tompo vavy mientiko marina fotoan'ny fampalalamba vao tamin'izao alina izao.
isaroka anao tany tokantrano finaraka izany hatramin'ny farany tena koa matraka ny fotoana amin'ny manaraka indray dia la reneson no miaraka amintsika nandiny rapiso ao anatin'ny fotoana mazatra feno matomboka. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.